Coucou ave daholo ve zanagasikara rehetra sady ato foana vao tsara ihany no menanareo dia ve mitovy ve ny vehivavy raha toka raha mikitika vehivavy ny lehilahy anankiray dia mitovy ve raha ohatra kitihana ny sofiny dia mety hoe raha hikitika vehivavy hafa dia mety hitovy koa mety ho taitra izy amin'izay fotoana izay. Amin'ny ankapobeny dia maha-vehivavy dia misy itovizany fa kosa tsy hoe voatery hitovy daholo rehefa kitihana ny sofina dia mety ho taitra izy. Misy indraindray ohatra sasany hoe kitihana ny ato ambany eliny ohatra na eto ampovoany eto amin'ny kibony eto eo no tena tiany eto, fa amin'ny ankapobeny ny faritra tiany vehivavy dia misy hoe ny itovizan'ny vehivavy rehetrarehetra. Ohatra ny isika teraka ihany, misy ny vehivavy lava, misy ny vehivavy fohy, misy ny vehivavy ngeza, misy ny vehivavy somary antonontonony dia ohatr'izay ihany koa. Dia ho azavaiko an'ilay ho averiko ihany aloha hoe aiza avy ny fihetsika ny faritra tiany vehivavy raha ao anatin'ny fientanana ny sofina. Afaka manaikitra tsara sy mikitika zon'ny vehivavy lisany milalao anazy dia ny tenda eto amin'ny tenda anankiroa eto sy eto dia afaka midina indray lisany eto amin'ny valahana dia afaka milalao nono lisany milalao moramora amin'ny nono, afaka milalao ato amin'ny lamosina ihany koa lisany midina mankary amin'ny ravim-body dia midina eto amin'ny elakelam-pe eto ihany koa ary miafara etsy amin'ny ato ambanin'ny rantso eto ambonin'ny rantso. Dia ny tapory eto amin'ilay tapory eto amin'ilay atao hoe clitoris hain'ny lisany ve ny milalao anazy, mila kitikitihana, lovina moramora, safosafona moramora, lelafina moramora, izay ny fanaovana anazy. Eo amin'ilay faritra clitoris eo misy karazana ohatran'ny tongotra anankiroa eo mizara anankiroa, jereo tsara fa ny tapory vehivavy ilay misy raviny anankiroa iny dia iny amin'ilay sisiny iny eo ilay mbola toy ilay clitoris fa tsy ilay ery ambony ihany akory. Dia jereo tsara fa rehefa hoe mientana ny vehivavy dia tsy maintsy mienjana io ravipory io dia eo ny ahalalany lisany hoe mankafy izy dia afaka kitihana lisany manodidina iny, tsy maintsy hita lisany eo ilay izy, afaka kitihana lisany dia izay mampentana anazy. Fa misy koa vehivavy ny faritra hafa mety mampentana anazy ohatra ny tanany, indraindray kosa ohatra eto amin'ny alohany eto mangiritsina izy raha ohatra ka kitihana. Tsy voatery hitovy ny vehivavy rehetrarehetra fa ny fahaizany ialahy. Ialahy ange tsy mikipy ny masony ialahy rehefa ilay sa ialahy koa mikipy dia samy mikipikipy eo nareo roa, raha pihana aloha ny jiro dia normala be izany, samy mikitikitika eo nareo hoe tena aiza ary ilay izy, takaiza ilay izy. Fa ialahy mbola tsy mikipy dia fantany ialahy ilay vehivavy hoe mankafy na tsy mankafy dia rehefa tsy hitany ialahy izy hoe tsy mankafy dia ovaina ilay izy. Fa zao ry zareo ialahy raha ifandimindimy karazana vehivavy hoe araka amin'ireo tsisy tombotsoa ny ialahy raha tsisy tombotsoa ilay vehivavy ange. Fa ny tsara dia hoe ilay madama ato an-trano ihany izy no atao mio fitiavana izy fa vitany foana io rehefa hain'ny ialahy no mahay mankafy sy mitia anazy ampitiavana, vitany io. Dia tsara hoe madama ihany no omena anazy. Kivy be ialahy tena lasa ngôza loatra izy rangahy tsy zakako intsony fa ilay zazakely tao angana n'inona ilay zazakely tao, ilay zazakely ange matoa niteraka izy dia no ialahy fa tsy hoe natao magia bevoaka ho azy tamin'ny anjely tao izy. Ialahy no nametraka ilay zazakely, tsisy maharatsy an'izany. Raha ohatra ka tsy tia ialahy izy hoe hatavy omeo vola izy mandeha makany amin'ny gym izy dia manao traitement izy any amin'ny gym manena vatana dia tsy maintsy hihena ny vatany. 3 volana 4 volana izy mikotrana manaraka traitement rehetrarehetra tia mihena ny vatany dia lasa miha-mahia amin'izay izy avy eo. Raha ohatra koa nge ianareo roa samy ngezangeza daholo ianareo roa, ohatra samy madama efa be kibo avy niteraka, ialahy koa voky ny labera dia be kibo, fomba ahoana moa ny ifandona ny lisany amin'izany dia avy eo lasa ialahy mandeha mandositra ary fa izay mila ilay fisapisaka ary.
nareo roa dia afaka mikotrana ihany koa nareo ireo mandeha makany amin'ny fitoerana fanaovana gym miaraka amin'ny vatana dia izany angetra zareo le fikolokoloana ny fitiavana. Tsy voatery le hoe any ambofandriana ihany fa ny fahaizana anazy ao an-tokantrano izay ny vahaolana dia mba hirariana ny rehetra mba hoe ny ray rehefa izay ihany iny no anjarany tena dia atao izy. Izay fa mankasitraka tompoko.